Eto zany antsika de resaka mahakasika ny ady gasy na lutte biôlôzika ihany koa ahafantaran'ny olona azy. Ny ady gasy moa zany tsy inona fa fomba ahafahana miady amin'ny fanimbana teraka ny bibikely amin'ny voly, de zany hoe mampiasa an'ireo ankora izay masika amin'ny ankapobeny ahafahana manala an'ireo bibikely sy miaro ihany koa ny voly amin'ny fahasimbana teraka ny bibikely. Andriamato tahiry ny fomba fataonareo amin'le ady gasy eo voalohan'ny hamboly mihitsiny. Voalohan'ny hamboly moa zany de reto aby ny paikady ampiasana amin'ny ady gasy. Tokony manana anao ravi-paraky de alafika ao ambanin'ny asa igny rehefa igny ravi-paraky raha igny de totofana tany eo amin'ny 5 cm eo de ravi-paraky raika isaky ny 1 mètre carré. Indray ara ny ady gasy ataonareo rehefa vao mamony iny ny voly? Piasa anao raha voandelaka ray kapoaka, de sakay ray kapoaka, lavenona ray kapoaka, de ampifangaroana izy ireo, totona ny sakay sy ny voandelaka de afangaro amizay izy ireo. Rehefa mitsimboka ao le voly reto sy reto ny akora azo ampiasana raky vita atody, telo fonosana, de miampy sakay le madinika reny, de savony gasy, de ampandevezina ao anatin'ny 10 minitra izy io de ampangatsiahana aveo de azo ampiasana amin'ny voly amizay. Afaka hazavain'Andriamato tahiry ve ny fampiasanareo an'le ady gasy rehefa vonona iny daholo le zavatra ampiasaina? Tsy moa zany na atao ho tapaka zerikanina zany, tapahana le zerikanina de asiana tadiny, de io zany ro ampiasana iferina magnatanteraka le fametrahana le fanafody de afendraka amin'ny ravina na mamboatra bozaka de fatorana le bozaka de igny ro amendrahana le fanafody. Ny tombontsoa azoko amin'ny fampiasana ny ady gasy zany de na le voly lasa salama tsara, de na ny fivoaham-bola ao amin'ny tokantrano koa zany lasa miaina satria zavatra hita ety toerana aby ireo akora ireo. Eo amin'ny ara-pahasalamana koa zany mba tsy simba amin'le fampiasana azy satria re produit chimique ro ampiasana de mety hanimba an'le tontolo iainana zany. Ny olana ny sedrana atao anatin'izay fanatanterahana an'izay ady gasy zay zany de hita ho teo amin'le fitaovana fanotrehana an'le fanafody zany ro misy moa zany tena marina, sy le fitaovana fampiasana famendrahana azy ety amin'ny voly. Karak'izany zany fa mahomby tokoa ny fampiasana ady gasy, zany hoe tsy voatery hividy fanafody simika, vazaha ihany zany tantsafa izy ihany de afaka mamokatra ny fanafody ady gasy ampiasaina amin'ny fambolena. Fanentanana ho antsika tasaha mpamboly mitovy amiko angamba, aoka antsika mba handalina kokoa amin'le fanafody vita malagasy fa tsy hirisika amin'ny vita vazaha zany.